Ivadika eo amin'ny vaovao manasongadina ny tontolo ny fanabeazana sy ny ankizy ihany koa isika nahazo anjara fanampinina ireo ankizy mpianatra eo anivon'ny EPP Tanjombato WC Tsaoka izay nanahirana mafy ny sekoly moa no natolotry ny fikambanana hafabe azy ireo omaly teny antoerana. Tatitra Vetrandy. Io dia efa tena anisany tena W takiny teto Tanjombato satria izy no fampiresadresaka izay sy ny tale zany dia ny tale nanambary hoe raha mety dia W satria ny W dia anisany tena mampijaly anay isaky ny famaranana ny tom-pianarana rehefa misy examen izy voatery izay mihindra ny etseroa dia izay nanokana hoe nanapa-kevitra fa dia eny ary fa dokolorana W folo nareo dia eo koa ny lakreko izay ohatrany totrany tsy mandaitra ka ny lakre no amin'izao fotoana izao dia nitolorana lakre koa izy nitolorana lakre telopolo boaty zany hoe misy eo amin'ny 3 arivo eo zany le lakre natolotra azy io zany dia mba fanampina ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria tokony ho fantatritsika fa raha tsy tonga lafatra ny atao ampianarana tsy ho tonga lafatra ihany koa ny fianarana na ho an'ireo mpanabe ihany koa izay tena anisany tena nakasitraka sy nakatelina eto aloha dia tsara ihany koa no misaotra ny avim-polona izay tsy misaraka aminay mihitsy fa miaraka aminay foana